mamindra fo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fadiranovanao eto anatin'ity lelafo ity. Efa somary natsitika ihany moa ty tenin'Andriamanitra ty tamin'ny fandarantsika tao alohaloha teo, fa eto zany no tena anamafisako ny fanazavana momba n'izany atao hoe helo sy paradisa izany. Nisy karazan'olona roa teto izay samy hafa fiainana tamin'izy mbola velona, fa ny isokatsitsika azy dia le hoe ny ray tena matahotra an'Andriamanitra ary tena mpivavaka nefa izy mahantra, fa ny anankiray kosa manan-karena fa mivavaka ihany saingy tsy ao anatin'le hoe tena mivavaka. Inona moa no mahasamy hafa ny hoe mivavaka sy ny tena mivavaka? Ny mivavaka zany dia arak'le fampianarana nentintsika farany teto le hoe mivavaka ihany izy fa manatsotsotra zavatra. Zany hoe tsy de mivaky loha, tsy de miasa saina hoe mety sa tsy mety zao ataoko zao fa aminy zany rehefa mivavaka fotsiny de mivavaka, fa tsy ao anatin'ny saina le manontany tena sy mieritreritra andro manalina hoe inona no sitrapon'Andriamanitra tokony ho atao. De ohatr'izay ty lehilahy mpanan-karena ty ary ny arenany azy ny tena zava-dehibe indrindra teo amin'ny fiainana. De samy maty ary ireo olon'ireo araky ty tantara ny vakitsika ty. De ny voalaza voalohany amin'ny 112 de hoe eo amin'ny 112 azafady de hoe maty le malahelo de nentin'ny anjelo any tratran'ny Abrahama, ary maty koa le manan-karena dia nalevona. Ny fanontaniana mipetraka eo amin'ny sasany aloha zany de fa mipetraka za de nga misy maty tsy alevona fa makany tratran'ny Abrahama hoentin'ny anjely avy hatrany tahaka nyty tantara ty. Ny valiny tsy misy, tena tsy misy aloha, fa ny maty ny olombelona rehetra de mitovy daholo ny fahafatesana, maty dia alevona. Ko nahoana ary ty lehilahy ty lazaina fa nentin'ny anjelo any tratran'ny Abrahama, fa le lehilahy mpanan-karena kosa ny lazaina fa maty dia nalevona. Ny marina de zao, tsy hoe misy olona maty ka tsy alevona fa tonga de entina any amin'izany toerana zany, fa nalevona ihany ny vatana sy ny nofony ty lehilahy mahantra ity tamin'izy maty, fa ny fanahiny io nentin'ny anjely io. Ary eo any koa mbola loha hevitra anankiray izay goavana de goavana, izay miteraka adevitra ao anatin'ny samy mpivavaka ankehitriny, satria misy mpivavaka be de be milaza hoe tsisy an'izany fanahy zany, tsy mino ny fisian'ny fanahy izy. Fa misy kosa nefa mpivavaka maro milaza fa misy ny fanahy, ary baiboly ihany koa no manamarina an'izany. De mbola ho loha hevitra hafa zany no anamarina antsika tanteraka ny atao hoe fisian'ny fanahy aloha ankoatran'izay voaresaka eto androany. Fa ny ankoatran'izay zany de zao, eto aloha zany dia aokitsika aloha andray hoe tsy ny vatana mihitsy akory no nentin'le anjely fa ny fanahy. De rehefa avy eo koa maty le mpanan-karena de nalevona. De rehefa nalevona izy tsy hoe tonga de nalevona any amin'izany atao hoe fiainatsity zany na any amin'izany hoe helo zany, fa nalevona izy de zao no toy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 13 rehefa nalevona izy de hoe raha nijaly teo amin'ny fiaina tsy hita izy ka niandrandra de nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo atratrany. Hitanao nalevona izy, avy eo nefa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nijaly tao amin'ny fiainany tsy hita. Ka isika mahalala tsara mihitsy fa ny olona opasana sy ny olona nalevona rehetrarehetra, ny tenin'Andriamanitra raha teo manambara fa tsy mahatsiaro ninninona intsony, ka tsy ny vatana, tsy ny nofony izay milevona ao amin'ny fasana misy azy no nijaly, fa ny fanahiny ihany koa tany amin'ilay toerana atao hoe fiainany tsy hita. De ny fanahy koa io, ka zay aloha zany no ahafahantsika manamarina hoe tena misy ny fanahy. Ary meko andiny tsoratra masina anankiray fotsiny ianao avy eo anamarina antsika ny atao hoe fisian'ny fanahy. Fa zao eto zany le hoe fijaliany tany amin'ny fiainany tsy hita, de avy eo izy niandrandra de nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo atratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe hoy ny 14 re Abrahama raiky hoe mamindra fo amiko, de afaka toizana fa le tena raisiko zany de zao hoe mijaly aho izy fa diranovanao eto anatin'ity lelafo ity. Zany hoe le toerana nisy ny fanahiny de toerana misy lelafo. Ka zay mahafa le vatana sy le fanahy zay. Tena samy hafa reo. Satria ny vatana ne
tsisy toerana misy lelafo zany ny fasana ane tsisy lelafo fa mipetraka fotsiny eo asa raha hoe mety eritreritra ny hoe ohatran'ny fasankarana zao ohatra ny karana sy ny karazana mpivavaka sasany rehefa maty ny azy de dorana mariny zany fa tsy inony atao hoe fena tsy hita akory sady tsy mbola nahita ihany koa anao fatin'olona dorana na karana na gasy na iny efa misy gasy manao an'izany ma tsy ankehitriny de hoe nijaly be le fatin'olona dorana de eo ampandoroana azy eo le olona no mitaitainy izy no minainaina izy no midradradratra izy de ohatran'ty mijaly ahy marary ahy tsy mbola nisy an'izany satria ny vatan'iny tsy matsapan'iny fa le fanahiny zany izay hoe tany am'le toerana atao hoe fiainan tsy hita io nijaly io fa ny vatany de naleva ka ohatr'izay zany samby fanahy zany na le an'ny lazarosy teny atratrany abrahama na ny an'ity mpanan-kareny ity zay nijaly tao anaty lelafo tao anatin'ny toerana atao hoe fiainan tsy hita zay zany ny toerana alehan'ny maty ny maty rehetra am'izao tsika miteny zao de na izy any am'le miaraka ny abrahama sy lazarosy na izy any am'le misy an'le mpanan-karena sy tsy fantatra avy sy efa any be deabe nefa any matsy ankehitriny ary io le ndresahako hoe ny tanora zao be deabe ny any be deabe mihitsy ny any maty tanora reny de zao ary alohan'ny anoizatsika an'le hoe ahoana no anamarinako sy anaporofoko fa paradisa ary le anankiray de helo le anankiray de omeko anao vetivety aloha ny fanamarinana zany akoatr'izay fanazavana efa netiko zay ny tena hoe mampisy fanahy ao anatin'ny olona tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7 tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7 eno tsara ane zao teny zao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitry ny fiadanana ne hahamasina anareo samy io tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika angamba tsy edikevitra be zay teny zay fa mampalahelo fotsiny le hoe tsika mivavaka baiboly no ampianarinao baiboly no torinao nefa ny zavatra voasoratra anatin'ny baiboly tsy mety inonao ary tsika tsy mampiasa fantikateny amin'ny hoe hitiavana azy na zay le atson'ny mpahay azy hoe interprétation zay fa zao ny zava-marina efa teny gasy io mazava be ka raha misy zao ny interprétation tsika manazava fotsiny hoe tsy mbola misy vatan'olona mijaly zany ary tsisy fasana misy lelafo zany dikany tsy le vatana zany le nijaly fa le fanahy misy ny fanahy arak'izay eto ny manamarina hoe Andriamanitra fiadanana ozy ahamasina anareo de aoka ho samy tanteraka ka aoka arovana avokoa voalohany ny fanahinareo faharoa ny ainareo ary fatelo ny tenanareo nampiavaka mazava tsara ny singa anankitelo ao anatin'ny olona ty tenin'Andriamanitra ity izay mandiso ihany koa ny fampianarana sy ny hevi-diso ampianarana sasany hoe zany fanahy zany akeo izy de ny aina ihany na ny fofonaina ihany de tsy fantatsika aloha raha hoe ara-tsiantifika ny anamarinana zany fa de zao eto de navahana tsara mihitsy fa de zao afa ny aina afa ny fanahy avy re mivakina tsara kely teny hoe aoka rovana avokoa izy ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo fanahy aina tena na vatana de zao rehefa maty le olona de le vatana zany na le tenany iny le milevinao am-pasana le fanahiny iny le makany am'le toerana misy an'ry lazarosy ny anankiray na any am'lay misy an'le mpanan-karena ny anankiray de le aina makaiza mbola ianarantsika amin'ny manaraka izay rehefa mianatra mikasika amin'ny matytsika mianatra mikasika amin'ny maty satria fampianarana anke mbola maro ary za zany tena hiteny aminao isy marina tena ho fantatrao be deabe atsy ho atsy satria ny fanontaniana ty aminay dia tototra ary za tena milaza aminao hoe hovaliko ary ho apokatsika ty zavatra ty zany satria be deabe zany mametra-panontaniana hoe ahoana le fiangonana ohatr' zao ahoana le faminaniana ohatr' zao ahoana le tenyle olona ohatr' zao ahoana reny be deabe na nevitra tsy mitovy ary fa de zao manana faharetana fotsiny tsika rehetrarehetra zany efa eto milaza tsy pastera fitiavany herinirina mihitsy na ny fandarana fotoany asan'ny fahamarinana no anaratsy olona na anaratsy fiangonan'olona tsy anao an'izany tsika fa ny marina no toritsika ary ny diso ahitsitsika eny ary zay zao de efa misy diso anankiray nahitsy aloha zany satria be deabe tsika mpivavaka no milaza fa tsisy ny fanahy
de ohatra miteny zany ianao hoe mandainga ny baiboly mandainga Andriamanitra, kanefa baiboly milaza an'zany. Tsika kosa tsy tokony teny an'zany hoe mandainga Andriamanitra, mandainga ny baiboly. Zay ary misy ny fanahy hopory fotsika am'izay ary aloha hoe ahoana ary no ilazana fa elo le anankiray de paradisa ny anankiray. Ka le elo aloha zany no andao jerentsika voalohany tao anatin'le Luka 4:24 dia nilaza le tenin'Andriamanitra zany hoe fadiranovana ato anatin'ity lelafo ity. Ny anarana itenenana azy aloha tany de hoe fiainan-tsy hita, le toerana zany io. Ka ny zava-misy tao anatin'le toerana atao hoe fiainan-tsy hita dia lelafo. De amarintsika amin'ny alalan'ny soratra masina ary amin'ny andininy hafa hoe aiza na inona izany toerana misy lelafo izany. Marka 7:7 andininy 7:70 sy 8:70. Andininy 7:70 sy 8:70 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ary ranomasinao no manafotoana anao, esory ala izy fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa harina any amin'ny elo. Andininy 8:70 any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoana. Aiza zany le toerana misy afo sady volaza hoe afo tsy vonoana. Io zany le andininy soratra masina andresahako anao ndray andro hoe tsy mety maty angeo ny afo any. Afa ny afo ety ambonin'ny tany voadorana de mandevina de maty avy eo. Fa ny afo any tsy mety maty zany. Ka le anaran'le toerana eto zany de amarininy tsara am'izay hoe manana maso roa nefa arina any amin'ny elo. Inona avy no misy any amin'le elo? Kankana tsy maty, afo tsy vonoana. Le kankana aloha zany ohatrany hoe miteraka fanontaniana be de be izy io fa de zao aloha tsy idirantsika lalina angamba mikasika an'le hoe kankana aloha fa ny zavatra resahana fotsiny de hoe aiza le toerana misy lelafo. Zay voalaza fa fiainan-tsita izy tary am'le Luka 4:40 nisy an'le mpanan-karena izay hoe tsy avotra izy zany ny dikany matoto tongana izy. De eto nataony mivantana am'izay ny anarany hoe helo. Helo misy kankana tsy maty, afo tsy vonoana. Ka zay zany nanaporofotsika an'le zavatra zay. Manarak'izay ijery andiny soratra masina anankiray indray tsika hoe ahoana indray no ahafahako manamarina ary fa paradisa ilay misy any Abrahama sy Lazarosy sy ny namany fa tsy hoe Abrahama sy Lazarosy rery akory no any. Ijery tenin'Andriamanitra indray ary tsika eo amin'ny Luka 3:20. Luka 3:20 dia ny andininy 2:70 sy 3:70. Luka 3:20 andininy 2:70 sy 3:70. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny. Ary hoy izy, Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. De hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Tenin'Andriamanitra tsy azontsika hidovirana zao teny zao. Nisy jiolahy anankiroa niaraka an' Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana tamin'izany fotoana zany. Jesosy ampovoany, ny ray ankaviany, ny ray ankavanana. De le ray moa zany loatran'ny nanesoneso be sy nandatsa an' Jesosy, fa le ray zany ty tonga sainy ty de nanameloka an'le namany teny izy. Rehefa avy niteny tam'le namany izy de nitodika teo am' Jesosy de io ny teniny hoe Jesosy io, tsarovy aho izy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Za zany mino fa olona efa nahenony teny sy ny toro-teny nataon'i Jesosy ty lehilahy ty. Matoa mahafantatra ny momba ny Kristy ka tsy nanameloka azy ary nahalala fa hoe mbola ho avy ny fanjakan'i Kristy. Matoa izy nahalala zany efa naheno tenin' Jesosy izy. De teo amin'ny ora farany ary fantany fa tsy maintsy ho faty izy satria zay miantony amin'ny hazo fijaliana tsisy ho afabelo zany mihitsy tam'izany fotoana zany. De alohan'ny hafatesany de zao ny mba fangatahana farany asan'ny fanahy masiny ty ary tena azo antoka. De nangataka izy hoe tsarovy rehefa mifanjakanao ianao de inona ny valiteny nataon'i Jesosy Kristy? Anio no iaonanao amiko any paradisa. Dikan'le hoe anio de ny ao am'ty andro anankiray ty any zany fa ao aorinan' zao itenenany zao. Fa ny andro any moa de ohatrany hoe ny tao am'ty andro anankiray ty any fa ny talohan' zao itenenako zao.
somary misy fahasamihafana kely zany ny hoe anio sy ny androany. Fa amitsika moa zany ohatrany hoe lasa sarotra amitsika ny manavaka zay, de ohatrany atambatritsika foana ary ndraindray moa izy ohatrany hoe tsy de manova zavatra loatra ary tsy hany koa moa le tena resahantsika, tsy hianatra momba ny teny malagasy tsika, fa de zay zany hoe ny tenin Jesosy zany de hoe eontsika esenao anio aiza ny eonatsika any paradisa. Io le teny io. De azavaiko ary zay teny zay. Ho faty le lehilahy rehefa avy eo. Ary Jesosy fantatrao ve ho faty Jesosy rehefa avy eo? Tsisy afa-miala eo eo amin'ny hazofijaliana fa tsy maintsy maty. Samy ho faty zany izy mirahalahy reo. De hitatsika am'izay le lalana nalehan'ny maty zany de tsy misy afa-tsy toerana anankiroa na any amin'ny elo na any amin'ny paradisa. Kanefa tsy ho any amin'ny elo mihitsy Jesosy Kristy, satria ny olona tsy marina, ny olona manota amin'Andriamanitra no alefa any amin'ny elo rehefa maty. Fa ny olona an'Andriamanitra any amin'ny paradisa rehefa maty. De ohatr'izay zany Jesosy Kristy zany raha maty de ny vatany moa iny naleviny iny, fa ny fanahiny zany araka ity teny ity dia ho any amin'ny paradisa. Jesosy zany ho any amin'ny paradisa. De ity lehilahy nibebaka tamin'ity koa zany noho io fibebahana nataony io, de avotra izy, vovonjy izy, ka raha maty izy, aiza ihany koa zany ny fanahiny any amin'ny paradisa koa, nofony nalevina tahaka ny alevina rehetrarehetra, fa ny fanahiny koa zany de miaraka amin'ny Jesosy any amin'ny paradisa. De zay no natonga ny Jesosy ny teny hoe anio no iaonanao amiko any paradisa. Mazava arak'izay zany fa de zao toerana misy ny fanahin'ny olona maty ka an'Andriamanitra, na le hoe nanao sitrapon'Andriamanitra talohany nahafatesany, de toerana fisian'ny fanahin'ireo natao hoe paradisa. Fa ho an'le olona tsy natahotra an'Andriamanitra na tsy nanao sitrapon'Andriamanitra talohany nahafatesany kosa, de toerana misy ny fanahin'ireny rehefa maty izy ny atao hoe helo. Ka ny mahasamy hafa azy de zao, le paradisa tsy voalazany tenin'Andriamanitra zany hoe miaina ve le fanahin'ny olona any de ohatrany hoe misy fiainana ve any mahafinaritra sao na tsy voalaza aloha zany zay tsy voalaza zay. Ary omeko tenin'Andriamanitra anankiray no ahafahako manamarina rehefa avy eo fa tsy hain'ny sain'olombelona lazaina zava-misy any. Fa le elo kosa zany de voalaza avy hatrany fa de lelafo, afo tsy vonoina, afo tsy mety maty, ary mijaly zay olona tonga any. Mijaly zay fanahin'olona tonga any. Zay zany no zava-misy zay, ka sady anamarina zany hoe toerana efa misy tokoa reo satria efa be de be nge maty. Fa tsy hoe paradisa zany tsy hoe mbola ho avy, ny elo koa tsy hoe mbola ho avy, fa efa misy reo, satria hatramin'izay efa nisy ny fahafatesana zany de efa nisy reo toeran'ireo hoe zay maty ka ao amin'ny tompo any amin'ny paradisa, zay maty kosa ka tsy ao amin'ny tompo any amin'ny helo. Efa misy reo. Andao ary maki tenin'Andriamanitra tsika anamarina tsika ny fisian'izay paradisa sy elo zay. Ny Korinthianina faharoa de ny toko 12 ary no vakitsika voalohany. Korinthianina faharoa toko 12 avy hatrany de ny 9 sy ny 4 no resahantsika. Korinthianina faharoa toko 12 andininy 7 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala, fa nakarina ho any paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'olona. Raha ohatra ka mamaky kely ny eo ambony etsika de mahita hoe hitantaratantarain'i Paoly io de hoe 4 taona lasa, zany hoe 4 taona talohany ity itenenany ity zany no nahitany an'izao zavatra zao. Ka izy io moa tsy asiana devitra be fa rehefa tena taona. Me wind
you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Gently wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gently wind and rain, you're some kind of butterfly. By my appetite.